ny andraotra izao sy ny akiradio isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora eo vavaka fiambenana iarahanao ny mpanompon'Andriamanitra radio Salama mivady sy ny groupe izay mahalesy andrenesanao tonteny sy fampahelezana vavaka fiambenana vavaka fiambenana samatra izay volamiaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny filambaravahako ny alohan'ny fiambenana amin'ny alina ny maso mba isaisailako ny teninao vavaka fiambenana vavaka fiambenana Alléluia. Amin'ny fiainana lehibe indray lasina mba malalana no eo amintsika amin'izao fotoana izao dia fampindreny tena miarabana hoe tandroany dia manonona ny fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy amin'isa-tokantrano isam-batandrolona. Alléluia. Dia ny fiadanana tompo eo amintsika rehetrarehetra dia fampindreny tena mahitana hoe tandroany ary dia matoky sy mino fa ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity. Ary raha androany tonga miaraka aminay dia tena aminay tsika sendrasendra kory natakavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao, misy fotoana, misy rendez-vous tena tian'Andriamanitra ifaninana aminao raha tonga eto n'androany dia raisy fahasoavana zany fa zaresinao fatiantoka fa tsy ny olona rehetra koa mahita tenin'Andriamanitra alohan'ny atory zany fa tsika eto dia men'Andriamanitra zao fahasoavana manokana izao mbola fahatsika handeha atory ianao zany dia tena hoe miondana sy mitafy tenin'Andriamanitra ianao dia azo antoka fa tsy mba ianao zany ny olona nofo ratsy androany dia azo antoka koa fa ianao zany tsisy hanafika sy tsisy hanao ratsy ianao amin'ity alina satria maninona manisy fefy manodidina ianao manangana fefy manodidina ny ataontsika eto ka dia tonga soa dia tahiny tompo dia maharetatra ny fara fa adin'ilay sasany ngeny rahantsika eto hoe adin'ilay sasany izay inoko fa tsy adin'ilay sasany atory afaty antoka ao anao akory na izy sao tsika rehetra milo zatria andolo tsika hivavaka metraka ny fotoana mpiaratan'Andriamanitra dao mpandrosika vavisika $100 any Koweït izy ny tondratsika anaty vavaka fanomboana dia ve zara-tsotra any tsika amin'ity androany ity $100 anao ny fitenenana. Alléluia, tainy Jesosy pastera dia mankasitraka anao amin'ny fitenenana dia tainy Jesosy koa tsika rehetrarehetra dia hiara-vavaka aretsika amin'izao fotoana izao napetraka ny fotoana imperan-tanàn'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra rainay io misatra betsaka anao izay mbola nomezanao izao sabata izao misatra anao tamin'ny fitiavana sy ny fitantananao tamin'ity tontolo andro ity mbola nazahoana izao alina izao ary amin'izao fotoana izao Jesosy malala dia tondra ny vavaka fiambenana Jesosy apetraka eo am-pelantananao izany raha tonga eny pastera tondra amelabelatra ny teninao anao anendry ny lelany Jesosy anao anome hery azy fa manatanteraka izany ifandimbeko any mpanomponao hivavaka rehefa very Jesosy ny tsirairay aby izay manatrika ity vavaka fiambenana ity anao anekasika ny rehetrarehetra kasika ny fonay anao anekasika ny fitaovana rehetrarehetra ny connexion izay ampiasainay eto dia apetraka eo am-pelantananao Jesosy malalo ny teny izay hoentinay eto Jesosy malala dia anao anenositra izay ny mpilatsa-paka amin'ny tsirairay aby Jesosy malalo voninahitra anao anesandatra eto amin'izao fotoana vavaka fiambenana izao Jesosy anao ikasika izay rehetrarehetra ny fitaovana rehetrarehetra izay hoentinay apetraka eo am-pelantananao misaotra betsaka Jesosy malalo voninahitra sy ny dera dia ho anao ririana. Alléluia, amen. Alléluia, mankasitraka raha vavy $100 tao anatin'izay vavaka mampezina etona namboana ny fotoana izay dia Andriamanitra manakipasavana manafitianao dia mitombozitra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Isaia 1:20 diso haitsika loatra ity teny ity. Isaia 1:20 andininy ray ihany nomenanao androany fa mino fa ampahery anao. Isaia 1:20 ty nitsodranotsika androany ianao izay efa notantaniko avy tany amin'ny farany tany ary natsoka avy tany antsisiny ka nilazaiko hoe mpanompoka ianao efa nividiko ka tsy mba nariko. Raha misy olona eto androany tena mieritreritra mihitsy hoe za ty angamba efa narian'Andriamanitra
dia ny avaliko anao dia zao efa novidiana mihitsy ary ianao. Ny olona ny fidian'Andriamanitra dia tahakanahy tahakanao io, ninona lalovantsika, ninona ady, ninona tafidrivotra dia zao ny azavela mialo an-tsainao, tsy manary anao zany Andriamanitra, tsy manadino ary tsy hanary anao mandrakizay Andriamanitra. Ho tahin'ny tompony antsika ray sotsodrano Tiana Rakotoarizaka France, Sandola Koweïty, Milan Andriamalala Allemagne, Tozo Allemagne, Marie-Jo États-Unis, Amina Angélique Koweïty, Marcel Falmanana Sadidiko azafady indrindra, Soameva France, Thierry Berthelot, bonsoir France ihany koa, dia Manambotso France, dia Mampionina France, alléluia. Aloha mba alao commentaire ohatrany Mampionina io à la une, alléluia. Aloha atao zay so mba misy mijery, mba ataovy an'inona ianareo, ataovy an'ilay à la une iny na super fan la page nareo dia am'izay mba mety mba misy mijery hafa, alléluia. Tsy ampy akory nareo fa mba atao fotsiny iny. Tsiri Amboramela France, Ingodinina Andrianasolo France, Jesosy Mandresy Madagasikara, artiste eto Madagasikara France, Ancien Apôstôly Madagasikara, Kadaka Malala France, Erikaraky France, Melsobe Anjana Arabie Saoudite, Yama Koweïty, Totonoelina France, Hortensine Koweïty, Mavinitso Macrine Koweïty, Hortensine Koweïty, Anatanina Marie Charline Madagasikara, Togasonena, Tsiri Amboramela France, Versilina France, Ajaska Patici France, Sandola Koweïty, Aina Miarinena France, Yama Koweïty, tonga soa daholo, Soameva France, Lazana Monika Dubai, alléluia. Tozy Jesosy Manakizay Allemagne, Marina Tanay Canada, Erikaraky France, tonga soa isika mianakavy. Marcel Rafalmanana ao Marseille ao izy tahiny Jesosy tonga soa. Lazana Sosivy Koweïty, Kadaka Malala France ihany koa. Andao aloha tsika iamiry, andao ataontsika ity mahafinaritra be te katsao, alléluia. Katsao Jehovah, katsao Andriamanitra, katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Inona ny azonao ambara androany, inona ny azonao lazaina, inona ny azonao hitsoloka volombelona androany. Za androany ny zavatra iray aloha isika hitsoloka volombelona fa avy eo isy anankiray tonga indray dia tia indray ny hitsoloka volombelona. Rehefa anatin'ny tontolo andro koa dia eny am-pandehanana eny dia mieritreritra hoe inona re zao ny hitsoloka volombelona, iza mireto re zao mba hanomezako voninahitra n'Andriamanitra, halleluia. Androany zany ry havana tena nisy zavatra be dia be hatramin'ny omaly nienjehako, ary ny zavatra nienjehako ireo fanalavitra be daholo, tena zavatra tsy maintsy ataoko daholo. Dia satria moa efa hiditra hiasa tsy ho ela amin'ny herinandro ambony dia tsy maintsy fanenjikenjika mamita zavatra kely izay tokony atao. Tonga soa koa felana rakoto, alléluia. Dia avy tany amin'ny zoky faly ray Heritova zany androany, tany akaiky ny Paris tany dia anenjika zavatra maika be any amin'ny toerana lavilavitra dia nandray autoroute dia nandeha péage zany. Dia arakaraky ny nahamaika anahy nefa tonga ary aloha ary ozy nareo dia avilin'ny tonga dia efa bloqué ny voie gauche, tsy afaka manohy lalana makany fa tsy maintsy mandalo amina air anankiray misy air zay zany dia mandalo eo amin'ilay air. Dia eo amin'ilay air amin'izay efa ho gendarme sy mpiasan'ny douane efa ho zato ngamba ny zareo dia manao opération zareo. Dia izay miditra eo zany dia savaina daholo, savaina ny tomobile dia efa misy mizara roa mihitsy zareo. Ny voiture plaisir ato amin'ny droite, misy olona efa misy polisy gendarme sy douane mandray dia miditra ato dia mijanona dia savaina daholo ny rehetrarehetra, hatramin'ny tomobile savaina. Dia raha vao utilitaire indray dia maka tao amin'ny gauche, camion, reny camionnette, fourgonnette sy fourgon rehetrarehetra eny ato.
za io talohan'ny ainga dia fiarakodia fourgon zay tsika etiko fourgonnette zay tsika etiko iny mba vetivety tsy mihinana gasoil sa sisa de izay tsika etiko de tamin'ny fotoana farany efa misoloko tobile plaisir hafa ny etiko de lasa nandeha de rehefa mandeha amizay de efa moty azo be amizay motory satria mitsofoka tsirairay mitsofoka mandalo daholo de savaina tsirairay de zao rehefa nany zavatra de zao zany de mpiandrasany eo zany zany mba maiky efa mba maiky iny mihitsy de manao fisainana mba mieritreritra zavatra mampioana zany raha zao zany mba miditra amin'eo zany de misy tonga de zao zany le polisy ralarato de zapy toriteninareo akiradio andramoka izao mandehany raha zany mba etretika hoe za io maiky io zany mba misy zany hoe de mimerera hoe mba misy polisy vazaha zany de mba mahita fadana sika de miteny andana ralarato fa ndana ina fa alefana fa tsy maninona satria tsy te hilahatra zany mba maiky de nandeha de mandroso tsirairay ihany de efa misy anankiray zany eo gendarme lava be zay de izy izy miteny hoe atsy anao satria utilitaire de ary amin'ny droite pesena sy nrehetrretra de raha vo plaisir de mankato zay de savaina malina sy nrehetrarehetra de mijanona zay daholo ny olona rehefa tonga teo aminaka le fiaranetiko somary voiture de collection kely zay somary efa somary taloloha zay fa mbola mety tsara de varina izy jery le fiarako ty de tonga teo amin'ny anjarako zay de nampidiniko fitaratra de nanontany aiza avaiza avary andeha ho aiza andeha ho ary aninona any anao any sosy sady nasehoako azy le zavatra toa zany de nasehoako azy andeha vidy an'ity oa za de andeha jery an'ty pièce ty oa za de aveo ody fa za mipetraka ary ohatro ay ampy anazy eo izy mandao aro izy kakabe mihitsy ny ahako ny olona rehetra milahatra jerijereny olona amizay mamaky vaky eritreretiny hoe misy tobile mijanona voasava be de be atao mirato misy tobile za mamaky vaky amin'leo ampovoany na za roatra somary sadaka de mandeha mora kely de jeren'ny zareo ohatro za de sady mandeha miadana kely zany tena amin'ny automobile lefa amapolipoliny mijanona daholo zary havana tsy nijanona tsy nisavaina ny tomboky tsisy inona andanao izy fa mety amiko daholo mety amiko zany satria nazavaiko azy ary ditama mitondra an'ity de ohatro ndanao izy de mandeha oraora zay zarery tsy nilahatra tena zarery tena ijoroko vavolombelona aminao fa tena zarery de zarery tena tsy nijanona fa nalefa andeha de nale motara tery aloha ery amin'ny farany ery ary misy motara le miandry re mantsy sao de misy olona mitsoka na zay ohatra gaga mahita nalefa le tery aloha ty rehefa miteny hoe mandeha de lasa tena ho zany hoe tompo zay zany le izy mba tsy nitefotsiny hoe efa ihako torotenareo ndana fa mitovitoy am'le zahatra reheritreretiko teny izy raha zao ony mba hoe njahony zany mba mandalo de mba re fa tena lasa ry havana tsy nilahatra tena efa ngambany raha hoe niandry ny anjarako ngamba mbola toke mbola lany teo amin'ny 20 minutes teo ngamba ny raha kely indrindra mijanona ty satria milahatra ny olona rehetrarehetra tena ho zany Jehova misaotra tena nalavaka ianao dy diny izy vavolombelona rehefa tsy le anankiray tsara Jehova anjaranao zao inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao andana mba tantarao fa mahafaly an'Andriamanitra ny tantarantsika ny fahasoavana zay nataony tamintsika atolotra mpitiavana fianareo ty ry ty voafo zay any keo de nalefa mampionona tao any efitrano izy ty de ty ry ty namoana tamin'ny maraina de zany hoe tiako be zany ataoko amin'ny fandarina rariva atolotra mpitiavana fianareo tahindry Jesosy anjaranareo indray zao inona nataon'Andriamanitra taminareo soraty ao anatin'ny ty ry ty de vakiko rehefa aveo mino finaritra Inona soazony olona não azony azy izao rehetra iolona tolotady io ny androny ety tsisy tokony atseromana azy fanahoana rera olombelona ianao izay ialana nena mana mafofatra fakafiny tany nefa faverezana no iafarany mitady aman'Andriamanitra raha tianao sambatra
fa tsisy fiadanana ho any ratsy fanahy fatao ny fanjakany sy ny famarinany eo azonao le fiainana mandraky izay tory mitadiavan'Andriamanitra raha tianao ho sambatra fa tsisy fiadanana ho any ratsy fanahy fatao ny fanjakany sy ny famarinany eo azonao le fiainana mandraky izay tory raha toy ianao ka mbola velonay aza miainy tsony aho anaty fajavana raha manakena ho an'io tsy mbola tara fa nahoana rery lay aliko ianao no mbola manamafiato mifikitra amin'ny izay mitondra fahafatesana fa ny ao ambadika ao dia faverezana mitadiavan'Andriamanitra raha tianao ho sambatra fa tsisy fiadanana ho any ratsy fanahy fatao ny fanjakany sy ny famarinany eo azonao le fiainana mandraky izay tory mitadiavan'Andriamanitra raha tianao ho sambatra fa tsisy fiadanana ho any ratsy fanahy fatao ny fanjakany sy ny famarinany eo azonao le fiainana mandraky izay tory This is a team feeling zen. Alléluia. Saotra n'Andriamanitra isika amin'izany izy izany mamy be mihitsy ny izy iny dia natolotra anareo ampitiavana izy iny. Alléluia. Inona ary no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo anjaranareo zao andao ary amaky ary fahavelany menjanary aloha tonga soa Koety Marina Tiana Canada Anglina Rodriguez Arabie Saoudite Rosolka Koety manomboka eo amin'ny Zokiros Minary ny fijonavavolombelona voninahitra ho an'Andriamanitra izy fa nandalo tsara ny tontolo andro terenina Jesosy. Alléluia. Terira Albenza tonga soa sotra ny Charline Yama tiany ama koa zany izy zany tonga soa koa Friza Zanamiadana no Elifanto France tonga soa ihany koa Friza Madagasikara. Isaoran'Andriamanitra hoe Marina Tiana na hanome tombonandro ary navita ny zavatra tokony nataoko nisy dosie ny tediaviko dia hitako ho azy tao anaty courrielako tao nefa tamin'ny ordinateurako taloha izay zara roa no tokony angalana azy tsara Jesosy. Ahoana hoe tody Noeline raiky Jesosy fa mbola velonay izay menakavy no tsy nahiany loza sy nomeny izay nilainy rehetra. Alléluia. Amen be. Alléluia. Ahoana izy Thierry, excellente journée de travail aujourd'hui, très bien mangé aussi. Merci Jésus. Merci aussi Thierry. Oui izy Miria André Malala rena Jesosy fa nisy dinale niaraka tamin'ny mpiaramiasa androany dia nandeha train za nefa tsy nanana ticket train dia hoy ilay chef nitondra anay hoe ao fa alohako ny ticket anao aller retour. Alléluia. Dia nividiny ilay izy voninahitra n'Andriamanitra zany mampahita vitia foana isanao tena fahita vitia kosa zany. Alléluia.
tsara be zany raha aloha ny jerovavolombelo hoe rikaraka isaorako Jesosy tamin'ny nandaminan'ny tontolo androko androany sady nomeny ny hery sy tanjaka ary fahasalamana zay menakavy kely mbola narovany tamin'ny ratsy rehetra amen halleloia mampely hoe Agny Rodriguez tsara koa ireo itodire Noeline halleloia ahoana olina hoe halleloia tena misaotra an'Andriamanitra lehibe fa se endrana tsiaro hoe ay efa 5 ans zao nazoko permis fa tena narovany za sy ny fiarako hatramin'izay ka hatramin'izao teo anatrehan'ireny lalana maro be nalehako hatramin'izay reny ny androany dia nilamina ny asa mandrarà any menakavy kely dia zao mbola tafahoana atao sy somatsara atao trano zao indray zay voninahitra ho azy rery ihany amen halleloia hoy ity narakotoary zaka hoe misaotra an' Jesosy ny tenako sy ny famiako fa mbola omeny fahasoavana sy fampahirezana mamy isan'andro misaotra Jesosy malalako ny fitiavanao an'Andriamanitra voninahitra mandrakizay ho an'Andriamanitra mahery halleloia amen ahoana hoe Marcel Rafalamanana misaotra an'Andriamanitra isan'andro lava aho vao milatra eo am-pandrinana ny masoko amin'ny fotoana mbola omeny ana sy afahako mitondra mivavaka ny hafa ihany koa ary ny tenako amen raha lafidy Marsay halleloia tsara Jesosy misaotra raha lafidy teraina Jesosy malala tompony sabata fa nanome tontolo andro sy naniny vaovao ratsy nahazo fahasalamana hatrany tsara anao Jehovah Jesosy iray malala tompony sabata halleloia amen halleloia hoy beta hoe misaotra zomeva hoy ranabavy beta hoe teraina Jesosy malala tompony sabata fa nanome tombon'andro tsy nahino vaovao ratsy nahazo fahasalamana hatrany tsara anao Jesosy malala tompony sabata amen ay somevy fa voavako fandrozy vady hoy ranabavy beta hoe misaotra an'Andriamanitra ny lamina tontolo andro androany vita mahafinaritra izay natao rehetra salama tsara nay menakavy ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amen halleloia ahoana hoe lovilitina isaorako Jesosy hatrany Jesosy any amin'ny fitantanana anay androany atafody somatsara ato trano anarovany voaka sy niditra ny trano halleloia amen tsara Jesosy tsara kolera olina hoy zokiama hoe novakitsika tsara fa lavalava izany halleloia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fa mbola nahatratra zao fotoana izao nomeny tompo tontolo andro mahafinaritra fe mifahasoavany hatramin'ny ankonina tsy nahenona retina halleloia ary raha narahany patron na ny rahan'ny patron nahandro zavatra zay vaovao tamiko indray anefa efa 15 minutes fotsiny tsy haiko anefa atao ahoana kamo antany lany fotoana ianjo patron lany 10 minutes mbola tsy haiko ataoko ahoana fa efa 5 minutes sisa nomeny ny tombotolotsaina nataoko tanaty laforo natao 200 degré tapotra ny lera masaka tsara sady tena tsara le izy halleloia ary nisy fifaninanana koa tany amin'ny mpianaran'ny zazakely tamin'ilay tato ny safidy firenena tena nanao zay fomba fiakanjo ny aran'ny safidy any Madagasikara ilay zaza tena faly be sady nataoko nahitako fity be mihitsy voninahitra n'Andriamanitra rery ihany halleloia amen tsara Jesosy mahafinaritra be zany zokiama halleloia hoy ny Charline hoe dia raiko isan'andro tsy tapaka Jesosy malala fa tena manampy be foana izy fa nanao asa mafimafy androany dia vao niantso ny anarany dia ohatra ny vitako mora le asa halleloia tsara Jesosy misaotra neny halleloia hoy lalatojo hoy tojo hoe ny totoaniko androany dia saoranan'i Jesosy fa nalama be ny lalina taty aminay dia mibolisatra za tamin'ny fiara fa deraina Jesosy fa nalalaka be sady nalalaka be tsisy olona sady tsisy fiara nandeha tamin'ny lalina ka afaka nandeha ny lamina za avy eo halleloia dia raina Jesosy fa narovany tamin'ny valalam-pandany koa za androany fa nisy application fanaovana comprimé photo izay nilaiko dia 1 euro no nisoratra teo dia nividiko le izy rehefa afaka herinandro dia nangalany zareo 40 euro za dia ozy hoe 1 euro izy ny herinandro dia rehefa mihoatra izay dia lasa 40 euro dia fetsy be zareo fa tsy hitako akory izay condition zay fa efa nalainy zareo tamin'ny compte dia vola vao nalefa n'ilay izy dia izay tokoa no izy dia nanao recours za tsy fantatro le izy fa mba avereno ny volako fa tsy ilaiko tsony le application dia tsananaiko zareo fa
fa efa nalainy izy le vola dia tsa mety averina intsony dia nangataky indrona intelo za fa tsa nomendry zareo foana dia nivavaka amin'izay za dia notolon'Andriamanitra saina dia nandefa mail fangatahana remboursement tamin'olona ray membre tao ihany dia alleluia be fa androany dia naveriny vola 40 € alleluia tsara Jesosy alleluia dia rain Jesosy ny aro sonomba ary nanomezaka fisazo any menakavy tsara Jesosy voary tao amin'ny valala-pandany tokoa ianao mendrika anao zany tahiny Jesosy arytsika rehetra misaotra n'Andriamanitra hiditra amin'ny tontolo teny avy any arytsika misaotra anareo rehetra na amin'ny voninahitra n'Andriamanitra fa zava-dehibe zany ry havana dia Andriamanitra marify anareo tsirairay avy andao arytsika toy ditra amin'ny ten'Andriamanitra nareo rehetra ny jovavolombelona teo reny zao dia jerena raha tsy mbola hita ngeza lavitra noho izany reny nareo zao raha pitso hoe anaovan'Andriamanitra zavatra ngeza be noho izany reny nareo raha pitso halleluia hoy kodany misaotra Jesosy malalina nasitrana nievoka impito voninahitra ho azy rery ihany alleluia amen alleluia tsara Jesosy misaotra anareo dia Andriamanitra malify anareo dia hanafy voninahitra vaovao indray izy raha pitso na tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra raha zana Monika anao ny fitenenana Alleluia, tahiny tompo paster, tahiny tompo antsika rehetra izay mpanakava afaka fiambinana dia falibe ry havana mbola afaka zaran'ny ten'Andriamanitra indray eto amintsika amin'izao alina izao. Ny ten'Andriamanitra izay vakintsika moa hitantsika ao amin'ny mpitsara. Mpitsara toko 7:1 no vakintsika androany. Mpitsara toko 7:1 faranantsika N1:20 zany dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry eo ambony ny nihemoran'ny Israely indray sy ny namaly an'Andriamanitra azy. Ary ny zanak'Israely dia nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah indray ka nanompo ireo Bala sy Astarta sy ny andriamanitry Siria sy ny andriamanitry Sidona sy ny andriamanitry i Moaba sy ny andriamanitry ny taranaka Amona sy ary ny andriamanitry ny Filistina dia nahafoan'i Jehovah izy ka tsy nanompo azy. Dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nivarotso azy ho eo an-tanan'ny Filistina sy ho eo an-tanan'ny taranaki Amona izy. Ary nampahory sy nanorotoro ny zanak'Israely ireo tamin'izany taona izany. 12 taona no nampahoriny zanak'Israely rehetra izay tany andafiny Jordany tany amin'ny tanin'ny Amorita tany any Gilead. Ary ny tany Jordany ny taranaki Amona mba hiady koa amin'ny Joda sy ny Benjamina ary ny taranaki Efraima ka dia nahantra indrindra ny Israely. Dia nitaraina tamin'i Jehovah zanak'Israely ka nanao hoe efa nanota taminao izahay satria efa nahafoany Andriamanitray ka nanompo ireo Bala. Ary Jehovah tamin'ny zanak'Israely moa tsy efa namonjy anareo tamin'ny tanàna Eziptiana sy ny Amorita sy ny taranaka Amona ary ny Filistina va ary nampahory anareo koa ny Sidoniana sy ny Amalekita ary ny Maonita ka mitaraina tamiko ianareo dia nivonjeko tamin'ny tanany. Nefa ianareo nahafoy ahy ka nanompo andriamanikafa. Koa izany kosa no tsy hamonjeko anareo intsony mandehanaka mitaraina amin'ireo andriamanitra efa novidinareo. Aoka ireny no hamonjy anareo amin'ny andro fahantrana. Ary ny zanak'Israely tamin'i Jehovah efa nanota izahay ataova aminay izay rehetra sitrakao ka nefa mba vonjeo ihany izahay anio. Dia nanary ireo andriamanikafa tao aminy izy ka nanompo an'i Jehovah.
dia tsy nahatsindry ny fanahiny intsony Jehovah noho ny fahantranin'ny Israely. Alleluia. Amen. Teto iavana dia ny zanak'Israely dia aka-soramandry ireo ambony hoe ny nemoran'ny Israely indray sy ny namalen'Andriamanitra azy. Ny zanak'Israely moa efa nanompo an'i Jehovah foana hatramin'izay. Jehovah Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany, ny Andriamanitra zanak'Israely. Nandroso zareo dia nihemotro. Dia rehefa nihemotro moa dia Andriamanitra namaly izy ireo tamin'izany zavatra zany. Ary ny zanak'Israely nanao izay ratsy teo amasin'i Jehovah ka nanompo ireo andriamanitra hafa, ireo Bala sy Astarta sy ny andriamanitra Siriana sy ny andriamanitra Sedona sy ny andriamanitra Moab sy ny andriamanitra ny taranaka Amona ary ny andriamanitra ny Filistina dia nahavoan'i Jehovah izy ka tsy nanompo azy. Tsahivintsika tsara iava malala dia ny zanak'Israely rehefa ho any amin'ny tany Kanana dia nandalo tamin'iray toerana ireo. Ary tamin'izany fotoana zany dia tsy nahajanona teo amin'ny lohan'ny zanak'Israely ny ireo hafa firenena ireo Sidoniana, Filistina, Amona, Moaba, satria niaraka tamin'i Jehovah zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Satria rehefa miaraka amin'ny Jehovah zanak'Israely dia raisin-jareo avokoa ny fahavalony rehetrarehetra izay eo anoloany. Fa teto ny zanak'Israely dia niala tamin'Andriamanitra ka dia nanompo Andriamanitra ny reto olona reto. Nefa tamin'ny fotoana io tamin'ny zanak'Israely nivoaka avy tamin'ny tany Ezipta dia efa io ihany zany hoe Andriamanitra ny Moaba zany, tsy niova Andriamanitra izy ireo. Nefa na dia ny olony aza tsy voavonjy zany hoe Bala zany hoe Andriamanitra Astarta zany. Na dia ny olona manompo azy tsy voavonjy tamin'ny fotoana satria ny zanak'Israely nandresy. Nefa ny zanak'Israely dia nitsirihitra Andriamanitra n'ireo olona ireo dia nafohan'i Jehovah hozy ny tenin'Andriamanitra, nanompo andriamanitra hafa. Dia ny fafity dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nivarotso azy ho eo an-tanan'ny Filistina sy ho eo an-tanan'ny taranaka Amona izy. Zany hoe tezitra Jehovah satria ny zanak'Israely rehefa nahita zany hoe fahagakana izay nataon'Andriamanitra zany dia mbola niala tamin'Andriamanitra. Dia nivarotiny tamin'ny Filistina sy Amona ny zanak'Israely. Zany hoe Filistina sy taranaka Amona nanapoka teo amin'ny zanak'Israely tamin'ny fotoana nialany teo tamin'Andriamanitra. Ka dia andiny fahavalo hoe ary nampahory sy nanorotoro ny zanak'Israely ireo tamin'izany taona izany. 12 taona no nampahorin'ny ny zanak'Israely rehetra. Nandritra ny 12 taona ny Filistina sy Amona nanapoka teo amin'ny zanak'Israely. Nampahory, tsy nanome fiadanana fa nampahoriana. Ka dia noho izany rehetrarehetra zany dia andiny fahasivy hoe ary nitaran'i Jordan ny taranaka Amona mba hiady ho amin'ny Joda sy ny Benjamina. Ary ny taranaka Efraima ka dia nahantra indrindra ny Israely dia nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely ka nanao hoe efa nanota taminao izahay satria efa nahafoan'Andriamanitra ka nanompo ireo Bala. Atsika androany ray avy nahijery hoe tahaka ahoana hoe fiainan'ny zanak'Israely teo aloha fony izy nanompo an'Andriamanitra miadana ny zanak'Israely zany. Tonga amin'ny tany Kanana, tany mitondra dronono sy tantely zany zanak'Israely zany iny navokotra ny tany satria niaraka tamin'Andriamanitra.
fa amin'ny fotoanan'olo anankiray ry havana dia miala amin'Andriamanitra fa miaraka tamin'Andriamanitra nefa miala amin'Andriamanitra rariny hitsiny raha hoe mahantra indrindra satria ny fahavalo ry havana dia tsy tonga raha tsy hamotika handringana dia handrava dia teto ny zanak'Israely dia nieritseritsy hoe hitondra fiadanana ho azy bala nieritseritsy hoe hitondra fiadanan-tsaina nasitrana azy aminarety Astarta ka dia nanompo azy tsy ary havana Andriamanitra ihany ry hava-malala no mitondra fiadanana ary manasitrana ny aretintsika ary mahafantatra iny ny zavatra mampahory antsika tsy nivola ry havana na hoe ny fananan'Andriamanitra be dia be no mitondra fiadanana ho an'olona fa ny fananan'olon'Andriamanitra no mitondra fiadanana ary izany ny harena ambony indrindra Andriamanitra fananan'olon Jesosy eo amin'ny fiainana pofon'izany ry havana eto ny tenin'Andriamanitra ohatra hoe pofon'izany ny zanak'Israely lasa nahantra satria nahafohan Jehova izany hoe ny fahantrana zany ry havana dia ny tsy fananana Jesosy eo amin'ny fiainana izany ny atao hoe fahantrana satria na iny maro anie ny olona ry havana dia manambola manamboninahitra manan-karena be manana trano ngeza be manana vola maro be mikajy amin'ny banky nefa ampahorian'ny fanahy ratsy ampahorian'ny devoly nefa misy olona indray tsy manana an'izany hoe vola any amin'ny banky tahaka izany zao tsy manana an'izany fa zaho manana fiadanam-po manana rehefa amin'ny alina dia matory tsara tsy manofo ratsy izany tsy mamikendakenda tsisy zavatra mamikendakenda zaho izany satria eo amin'ny fiainako Jesosy alleloia fa amin'ny fotoanany atsika miala amin'Andriamanitra ry havana dia tonga indray karazan'ny fahavalo atsika rehetrarehetra reto samby nanana fifandraisana akaiky amin'ny devoly daholo atsika rehetra fa dia rehefa nanompo an'Andriamanitra nandray an'i Jesosy atsika dia nafahan Jesosy dia tsy miaina amin'izany hoe tsy tia izany aretina izany efa tsy izany hoe manofo ratsy izany hoe ampahorin'ny fanahy ratsy izany ary tsy izany intsony atsika izao fa miaina fiadanam-po fiadanana tena hoe manam-piadana mahafinaritra mamirapiratra eny amin'ny tontolo eny amin'ny fiarahamonina eny fiainantsika satria eo amintsika Andriamanitra fa amin'ny fotoana atsika misaraka amin'ny Andriamanitra ry havana dia mandao ilay harena mandao ilay fananana izay ngeza tsy izany fa Jesosy dia eo atsika mahantra izany ny filazanantsika mahantra indrindra izany hoe tena hoe mahantra ka dia andiny faha 11 ary hoy Jehova tamin'ny rehefa nitarehina zany zanak'Israely hoe efa nanota zay tena mifona Jehova fa nafohanao zahay dia raisina zay dia nariana izy ireo abala ireo andriamanikafa ireo dia izy Andriamanitra hoe tamin'ny amin'ny andiny faha 11 moa tsy fa namonjy anareo tamin'ny tanan'ny Eziptiana sy ny Amorita sy ny Taranaka-mona ary ny Filistina vahao eto Jehova manontany ary eo anie tsy tokony hampahoriana izany hoe Filistina Amorita zany ary eo anie efa nafahako teo amin'ny tanany efa namonjy anareo teo amin'ny tanan'ny Filistina sy Amorita anie zaho hoe tahaka miteny hoe izy amin'ny Jehova eto efa nisitraniko tamin'ny aretiny ianareo efa nafahako teny amin'izao tontolo izao anareo nahoana anareo mbola veriny any indray izao no manjo anareo izao mahazo anareo no amin'iny no fisarahanareo amiko andiny faha 12 ary nampahory anareo koa ny Sidoniana sy ny Amalekita ary ny Maonita ka nitaraina tamiko Amalekita sy ny Amonita ka nitaraina tamiko ianareo dia nivonjeko tamin'ny tanana izany hoe efa nanao fahagaga asa lehibe teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely fiainantsika Jehova Andriamanitra ka dia nadiontsika zay zavatra zay dia lasa tsika nandeha nivery tany amin'izao tontolo izao nivery tany amin'ny
Filistina indray, naneky babon'ny Filistina indray. Ka dia eto Andriamanitra mampatsaro efa nivonjy tamin'ireny ary fa tsy tokony hampahony ireny izany hoe Filistina izany ary. Fa noho ny niverenanareo tany dia izao anareo lasa nampahoriny indray. Andiny fahatelo ambin'ny folo nefa ianareo nahafo ahy ka nanompo Andriamanikafa, koa izany koa no tsy hamonjeko anareo intsony. Mandehanaka mitarena amin'ireo Andriamanitra efa niovidinareo. Aoka ireno hamonjy anareo amin'ny andro fahantranareo. Teto Andriamanitra dia za tsy hamonjy anareo intsony izy Jehovah. Nda mitarena amin'ireo Andriamanikafa, Andriamanitra izay efa nividinareo izany tianareo. Nda mandeha mitarena aminy izy no hamonjy anareo. Savonga very avina dia avonjy. Zany mibala zany hoe sary izany. Tsy mahavonjy antsika ry avina ny Andriamanikafa. Fa Jehovah Andriamanitra iray ihany no Andriamanitra. Rehefa nivavaka anao ka nahatsapa hoe nanam-piadana, mahafinaritra miaraka tamin'Andriamanitra. Tazomy zany. Nda hoantsika hitoetra eo amin'ny Jehovah Jesosy. Tazomintsika ilay harena satria i harena io Jesosy zany dia rehefa Jesosy foana eo amin'ny fiainantsika, tompontsika ry havana dia tsy tonga mahantra indrindra zany atsika. Mbola mihoatra lavitra izao tahin'Andriamanitra ny fiainanao ankehitriny izao tahin'Andriamanitra ny fiainanao raha maharitra eo aminy atsika. Andiny fadimy ambin'ny folo. Ary hoy ny zanak'Israely tamin'ny Jehovah, efa nanota izahay ataova aminay izay rehetra sitrakao, kanefa mba vonjeo ihany izahay anio. Izany hoe efa nanota izay kenay Jehovah ny elokay. Fona aminao izay Jehovah, efa nanao izay raha tsy teo anatrihanao izahay, fa mba vonjeo ihany izahay, fa tsy misy Andriamanitra mahavonjy anay fa tsy anao Jehovah. Tahaka amin'ny teny an'izany zanak'Israely. Dia nanary ireo Andriamanikafa teo aminy izy ka nanompo any Jehovah. Dia tsy nahatsindry ny fanahiny intsony Jehovah no amin'ny fahantramin'ny Israely. Haleluya. Amen. Jehovah ny tiantsika. Atsika foana ny ry havana no misintaka miara amin'Andriamanitra fa Andriamanitra tiantsika. Miavatra amintsika androany hoe rehefa nanompo an'Andriamanitra na dia mitoera eo aminy. Tazoma fa tsisy Andriamanitra ankoatran'ny Jehovah Andriamanitra izay vavahantsika eo. Tsisy Jehovah Andriamanitra mahavonjy afa-tsy Andriamanitra izay nanao ny lanitra sy ny tany dia Andriamanitra ny zanak'Israely. Io ihany mahavonjy antsika ry havana. Mety gaga antsika hoe ohatra niverina amin'ny aretiny teo aloha, niverina indray aretiny izay efa sitrana. Ohatra ny hoe miverina ampahorian'ny fanahy ratsy izany indray antsika. Dia ny tsara, eritseritsy tsara sao dia efa nanompo anibala indray, niverina nanompo anibala indray antsika. Jehovah mbola mandray antsika. Jehovah mbola raha mibebaka antsika dia mbola raisiny. Ka dia izany ry havana ny tenin'Andriamanitra izay endrika amintsika amin'ity androany ity. Ka dia mino fa mizavitra azy na ny raisina na dia ray aza amin'izany teny izany dia efa namasina ny anaokatra ny masom-panahitsika dia afantatra ny zavatra tian'Andriamanitra atongavana. Ka dia voninahitra ny eo azy amin'izany rehetrarehetra izany dia tiantsika Jesosy. Tazony tsara ilay harena, ilay tsara indrindra ry havana dia fanatrehan'Andriamanitra izany. Ka dia voninahitra ny eo azy atrezaka ho mandrakizay. Tiako be nareo. Aleluia. Amen. Aleluia. Tianay be koa ianao raha nabavy Monika dia makasitraka indrindra. Mahafinaritra mihitsy le toriteny tena misondrina be mihaino an'ilay izy. Misaotra indrindra fa mahafinaritra be ny toriteny dia Andriamanitra manam-pipasoavana anie amafidianao dia tongositra sy fahasoavana hatrany dia mareza foana amin'ny asan'ny tompo. Andao mavaliantsika izay tenin'ny anabavintsika Monika izay tiany be hoantsika dia andaontsika mba hamaly azy koa hoe tianay be koa ianao anabavy Monika. Aleluia. Tsara dia misaotra anareo koa manome korazy anazy misaotra anareo amin'ny fankasitrahana sy ny fisaorana. Dia Jehovah Andriamanitra manam-pipasoavana mamaly fity antsika tsirairay avy. Tsara toko fahafolana dia ny fahaenina ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo no nivakiny.
ny soramany dia niny amoran'ny Israely indray sy ny namalian'Andriamanitra azy. Andriamanitra raha mandrositsika dia valiny, raha membrositsika dia valiny. Fa raha mandrositsika dia valiny tsara, fa raha membrositsika dia valiny fananarana. Raha mandroso zany ianao androany dia misy valim-piti ao, fa raha membrotra ianao dia tandremo fa misy famalian'Andriamanitra ao ambadika izay. Satria ravana dia izao Jehovahandriamanitra nge ravana rehefa miaraka amintsika dia tsy mba mikatsaka afa-tsy sy ahasoantsika foana izy. Dia tena zay ilaintsika dia omeny antsika na dia izay tsy nangatahantsika azy. Dia mahatonga n'Andriamanitra malahelo rehefa takalontsika Andriamanitra hafa izy. Satria nge ravana teto dia nandeha niverin-dalana ny zanak'Israely dia nandeha nanompo andriamanitry ny Moabita sy ny andriamanitry ny Sidonianina sy ny andriamanitry ny Sirianina sy ny andriamanitry ny Filistina sy ny Amonita. Zany hoe tena lasa nanompo sampy. Reo rehetra matsy dia sampy daholo ny anaran'ireo. Ny fanompo-tsampy ry havana za zany tena nandinika rehetra zavatra rehetra tena tsy tatin'Andriamanitra, tena tsapako amin'ireo fahotana rehetra tao amin'ny Baiboly dia ny fijangajangana sy ny fanompo-tsampy. Reo zany tena tsapako hoe tena tsy zakan'Andriamanitra. Ka ny fijangajangana koa rehefa manompo sampy tsika dia mijangajanga koa ny fandraisan'Andriamanitra tsika. Tsy le hoe fiarahan'ny lazo vavy ivelany fanambadiana ihany ny fijangajangana, fa ny manompo Andriamanitra hafa dia fijangajangana satria tsika dia nikonsideren'Andriamanitra hoe vadiny. Dia rehefa misy ny zavatra toy izay dia izao miteny Andriamanitra, ary ny fomba hitenen'Andriamanitra dia izao. Naka vakiako ny ten'Andriamanitra amin'andro izao dia nivainarany zanak'Israely dia nanao izay ratsy teo mason'i Jehovah ndraika, nanompo ireo Baala sy Astarta sy andriamanitry ny Asiria sy ny andriamanitry ny Sidona sy ny andriamanitry Moaba ary ny andriamanitry ny taranaka Amona ary ny andriamanitry ny Filistina. Dia nahafoy an'i Jehovah izy ka tsy nanompo azy. Adinony zareo tanteraka mihitsy zany Jehovah dia tsy nitompony intsony. Vitatro zany zany vavaka maraina zany, vitatro zany vavaka fiambenana zany, vitatro zany fitandreman'andro sabata zany, vitatro zany fitandremana ny fahamasinana sy ireo fahamarinana rehetra izay tandreman'ireo, vitatro zany takariva mahafinaritra zany, tsy misy tsony ireo asan'Andriamanitra rehetra izay ataontsika ireo. Mampalahelo zany raisangera hoe miala amin'izany tsika hoe amin'ny sabata zany dia riatsentsika no mifalena. Mety hampalahelo na tsika ry amin'izany mety samy alahelo hoe raisika amin'ny sabata moa zany dia tafahonany anaty supermarché any izay sarolovlia eo vao mety miverina hoe ary tsika dia aty taizitsika taloha zany dia izao andiny fafito dia nirehatra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nivarotra azy hoe ho an-tanan'ny Filistina sy ho an-tanan'ny Amona izy nivarotra. Fangatsika izay etam-barotra ny amidy, fa maninona ny hoe dia nivarotra azy eo an-tanan'ny Filistina Andriamanitra fa tsy hoe nanolotra. Fantatrao ny antony izany? Ny antony izany dia izao: ny zavatra rehefa tsara sady tiana dia misy valerany izany, dia hametrahana ny valeur, tsy mba omena maimai-poana. Rehefa misy zavatra omena maimai-poana anao, ankoatran'ny hoe tena olona tianao manome azy anio anao manokana natolotra mihitsy. Fa raha mahita anao zany ity omena fotsiny, aty amintsika aty andafy aty vita be ny zavatra omena fotsiny, be dia be ny zavatra omena fotsiny aty. Alleluia. Aty rehefa manolo meuble ny olona dia ajanony eny an-tokotany eny amin'ny arabe fotsiny dia izay mandray moa izay tsy rehefa tsisy mandray ny hatramy rapisy dia efa batain'ny bata zordira. Ny zavatra tsara tsy omena maimai-poana. Le mivarotra zany entin'Andriamanitra any hohonina
fa tena sarobidy nge tsika ty ry havana malala, tena manana tombam-bidy nge tsika reto ry havana mason'Andriamanitra. Ianao io mety ataon'olona tsinitsinina angamby ianao, mety ataon'olona takan'ireny fakofakon'olona reny angamby, tena ataon'olona ohatrany tsisy dikany, tena ataon'olona ohatrany tsisy valeurany. Fa za miteny aminao eo mason'Andriamanitra tena sarobidy ianao, sarobidy ary manana tombam-bidy ianao eo mason'Andriamanitra. Ianao mihaino anahy io tadidio fa na iza n'iza manao tsinitsinina anao eo mason'Andriamanitra ianao tena misy vidy. Ary zany tokony hampirehatra ifamelona ndreny fanantenanao dia mitraka fa olona lafo vidy ianao. Ny dikanao hoe vatra zany tsy tian'Andriamanitra memena fotsiny zany, nefa n'izy te hanafay. Dia zao ny teny nety niteny anazy, teny nivarotra azy eo an-tanan'ny Filistina sy eo an-tanan'ny Amona izy. Tsy indray mandeha Andriamanitra anteny hoe Jesika ny ao aloha hoe ao amin'ny mpitsara toko faharoa efa namidy koa ny zanak'Israely teto. Mpitsara toko faharoa andininy fa 7 nge vakitsika anaran'i Jesosy. Mpitsara faharoa toko faharoa 7. Dia ndrera tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka natolony ao tanan'ny mpamabo izay namabo azy izy, ary namidiny eo amin'ny tanan'ny fahavalony manodidina azy ka tsy nahajanona teo anoloan'ny fahavalony intsony. Amidy ny zavatra manana tombam-bidy tsy mipotsiny. Ary ianao manana zavatra tianao asiana tombam-bidiny dia asio prix lafo. Halleluja, amen. Halleluja. Ny tsara tsy azo mamepo anao izy firisasana miadana, tena zany mihitsy. Efa zavatra izy no mamepoana dia na le olona mandray ary tsy dia manisy vidiny an'iny. Ohatran'izao fandarantsika zao mahay mamepoana fa misaotra anareo na nisy vidy. Halleluja, misaotra anareo. Manjery olona malala mantsy olona zay vao niditra eto izy anao dia tadeo mahay mamepoana, tsisy latsakemboka, tsisy fanatitra, tsisy alady mitandrina, fa tsika rehetra samy manovo hery sy mampitombo fahalalana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy miezaka manakaiky an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandarana izao. Halleluja. Dia namidy n'Andriamanitra satria maditra. Ary rehefa namidy n'Andriamanitra, le Andriamanitra mivarotra izy zany, dia osa manao ohatr'izao avelany amin'izay. Hatramin'izay eo amin'Andriamanitra ohatr'izao tsika. Fa rehefa varotany dia alefany. Ny fiandohan'ny fampitehan'ny fiainan'ny olona dia ny tanan'Andriamanitra miala eo amin'ny fiainany. Tsy ny devoly mamotika ny zavatra tena loza, fa ny tanan'Andriamanitra miala. Satria ny tanan'Andriamanitra miala dia tsy voafetra intsony ny fahavalo. Jerenao tsara. Namidiny eo anatrehan'ny fahavalony manodidina azy ka tsy nahajanona teo anoloan'ny fahavalony intsony izy. Nataiza amin'ny voahany 10 dia namely azy ny tanan'i Jehovah ka nampahory azy araka izay natsehan'i Jehovah sy araka izay nitantanany ny any taminy ka dia ory indrindra izy. Niala ny tanan'Andriamanitra, tonga daholo amin'izay ny fahavalo, tsy akifidy intsony io, fa miditra daholo amin'izay ny fahavalo rehetra izay te hiditra hatramin'izay. Tadidinao mahatonga ny fiainantsika mbola ohatr'izao satria tsika mbola eto. Dia rehefa mbola eto tsika taka ny fanomban'ny reny akony zanany dia tsy misy mahakasika atsika, fa ny volon'elan'Andriamanitra nge miaro azy ianao io. Mahatonga antsika mbola ohatr'izao hoe eto androany satria nisy volon'elan'Andriamanitra niaro atsika. Mbola tanan'Andriamanitra no amintsika, Immanuel, amintsika Andriamanitra. Alleluja. Mahatonga ny fiainako sy ny fiainanao ohatran'izao. Fa raha ny tanany io Andriamanitra io ny miala, namiditsika ny dikan'izay dia zao ninonino natao, nataiza ny voana, na fahavalo takiny ahoana na fahavalo takiny ahoana, dia marisy atsika daholo. Zany no mahazava-dehibe ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy tsy fialana amin'Andriamanitra. Ary eo amin'ny mpitsara toko 10 teo mantsy Andriamanitra nge tsy mitana ry havany. Zay koa zany ny lesona anankiray tena tiako
fantatrao androany andeha hanompo sampy ianao androany Andriamanitra tsy mitazona anao Andriamanitra tsy mitazona anao tsy miforce atsika zany tsy Andriamanitra zany tsy mba miforce atsika zany tsy mahitsy mivavaka ianao androany tsy zany tsy Jehovah-Andriamanitra le toriana eto izany miteny aminao zany tsy maintsy mivavaka fa raha tsy zany avelany mivavaka ianao tsara tsy vavaka ianao dia anjara anao zay de zao nalefa ny olona de rehefa vena amin'ny mpitsara toko fahafolotsika andiny fafitsika zao de nirera tamin'ny Israely fahateran'i Jehova ka nivarotra azy ho tanàn'ny Filistina sy ho tanàn'ny Amona izy retsy koa vao nahazo ny alalana nividina reto izy izy de nampahorosina norotoro ny zanak'Israely rehetra tamin'izany fotoana zany 7 taona nampahoriany ny zanak'Israely rehetra izay teny andafin'ny Jordan any amin'ny tanin'ny Amorita sy Gilead de nitan'ny Jordan ny taranak'i Amona mba hiady koa amin'ny Joda sy ny Benjamina ary ny taranak'i Efraim ka dia nahantra indrindra ny Israely nahantra indrindra zany tena mahantra amin'ny olona rehetra tandremo fa raha ianao io amin'izao fahasoavana iainanao zao ny miala amin'Andriamanitra dia mahantra indrindra mbola mahantra noho ny mpanompo sampy mahantra noho ny ate mahantra zany tsy resa-bola ihany fa mahantra fisainana mahantra fanahy mahantra fanatrehana mahantra amin'ny zavatra rehetra mahantra fifaliana mahantra fahasalamana mahantra fahasoavana dia nahantra indrindra ny zanak'Israely tena nampalahelo zany zao anefa rehefa namalala rehefa nahantra indrindra izy andiny 10 dia nitarana tamin'i Jehovah-Andriamanitra tsara toko 10 andiny 10 dia nitarana tamin'i Jehovah ny zanak'Israely ka hoe efa nanota taminao zay satria efa navony Andriamanitra ka hanompo ireo bala ary hoy Jehovah tamin'ny zanak'Israely nampatsivon'i Jehovah aloha motsy efa namonjy ny tanareo tamin'ny Egyptiana sy ny Amorita sy ny taranak'i Amona sy ny Filistina fa ary nampahorinareo koa ny Sidoniana sy ny Amalekita ary ny Maonita ka nitaraina tamiko ianareo dia vojeko tamin'ny tanany nefa nareo nafoa ahy ihany ka hanompo andriamanikafa koa izany tsy amonjeko anareo intsony mandehana ka mitany anahy amin'ireo Andriamanitra efa mividinareo aoka izy ny hamonjy anareo amin'ny andron'ny fahantranareo hoy Jehovah hoe reny ahy namonjy anareo adinonareo efa reny ve ny zavatra nataoko taminareo dia mbola adinonareo ihany mbola nantakanareo Andriamanikafa da natsovo ry zareo nalahelo Jehovah teto mitsadana zao tsoka tsy vita fa atsovo ry zareo mafy fikiravana zany fandatsana zany reny nareo izy nataoko izay neto tsy ampy anareo le izy dia ndanareo izy atsovy hiala amin'Andriamanitra tsika androany dia ndao atsotsika ny Andriamanikafa raha mamaly dia finy apetraka Andriamanitra aminao androany hiala aminy ianao tsy maninona misy za zany tena miteny amintsika mihitsy hoe ianao aza miandry tambatambazana zany vao hivavaka misy olona dia miandry tambatambazana mihitsy vao hivavaka raha izay indray aloha ry havana ito amin'ity fandarana ity sanatria amina mihitsy hanambitamby olona hivavaka izany ianao eto ianao zao ohatra androany afaka 3 taona ianao vao tonga eto tsy izay misy nefa dia taiza foana fa maninona tsy mivavaka faiza foana nareo tonga eto dia vatahiny tompo hoe mety tsy tadiditso fotsiny toerana misy anao rehefa ela loatra fa mivavaka izany tsy hanambatambazana niza azafady aminao mihitsy dia tsy manambitamby olona hivavaka izany sanatria zany hoe zay ve niantso anao any an-trano amangy anao any an-toetrano hoe fa aiza elaela fa inona ny olana natao tsy tonga mihitsy raha tsy teny olana ianao dia tsy tanaiza azo atao aminao andana mamonjy Andriamanikafa fa tsy maninona tsy mety aminao leo be anao toriana didin'Andriamanitra eto ndana aloha mijery Andriamanikafa fa sao mba mety ny any alleloia dana mety mavonjika ny any fa tsy zay mety mitazona mitenareo abobo mety misy Andriamanitra mavonjy mety misy Andriamanitra manasitrana retina any ndany andramoka izaho koa mety anaran'izany dany nataon'i Jehovah teto ndanao izy ndana zay fa tsy nakatakaninareo andreo zay tsy amonjeko anareo tsony fa andana tsofa izy ny hamonjy anareo amin'ny andro fahantranareo
112 zanak'Israely tamin'i Jehova efa nanota ho azy zay Jehova ataovy aminay zay rehetra sitraka ao kanefa mavonjeo ihany zay anio nanaiky zany zanak'Israely tsy maninona fa zay tsy nanontambony ota tsy maintsy misy valiny ny fialantsika amin'Andriamanitra fa zao fotsiny angatanay Jehova anaro zay tsy maninona fa zao fotsiny mavonjeo ihany nefa zay. Halleluia. Ny tena dikan'izany karan'izao hoe resy lahatra ny zanak'Israely tsisy mahavonjy afa-tsy Jehova. Zany rano ny teny anao tsy misy mahavonjy afa-tsy Jehova ry havana. Veritsika lavitra an'Andriamanitra. Tsy misy mahavita ohatran'ny vitan'Andriamanitra amin'ny fiainanao zany. Mety misy vitan'ny Andriamanitra afany fa ny mahavita ohatran'Andriamanitra tsy misy. Rehefa niteneninainao an'izay teny zay Jehova Andriamanitra, alleluia. Hoe fa nanao taminao zay ataovy aminay zay sitraky nofonao kanefa mba vonjeo ihany zay dia 112 dia nanaro ireo Andriamanitra hafa tany aminy izy ka nanompo an'i Jehova. Le teny zany narahana asa, alleluia. Ozy zareo zay iverina aminao zay. Raha tsy raisinao zay zay iverina aminao foana. Fa zao mbola tsy tafaverina akory ny zanak'Israely dia nizahatry natao voalohany le tsy tian'Andriamanitra aloha nesoriny tao. Mariny ny Andriamanitra. Tsy hoe iny sady nitazominy anatin'ny Jehova fa nariny fotsiny. Ny tena natokan'Andriamanitra teto tsy natsindry ny fony. 112 veriko dia nanary ny Andriamanitra hafa teo aminy izy ka nanompo an'i Jehova dia tsy natsindry ny fanahiny intsony Jehova noho ny fahantranin'ny Israely. Ny natokan'Andriamanitra tsy natsindry ny fanahiny tsy ireo nanompo an'i Jehova akory. Fa tsy voalohany ireo nanompo an'i Jehova fa le nahita an'izareo nanariny sampony mihitsy. Nilaza tamin'i Jehova zany reny. Fiatsika miteny milaza amin'i Jehova hoe tsisy dikany reto Jehova fa nohany misy dikany. Alleluia. Zay iverina nanompo anao Jehova. Tsy navitanay reny Jehova. Hitanao jereo fanarinay azy. Vao nahita an'iny Jehova dia ozy ny tena nareo dia tsy natsindry ny fony i Jehova Andriamanitra. Androany matahaka izany ihany koa tany amin'ilay mpitsara toko faharoa teo rehefa ory indrindra ny zanak'Israely. Jerenao tsara nge fiantsika Jehova Andriamanitra mamitsika hoe azany rano teteny aminao mihitsy ao ary nanditro teny ty na nateneny Jehova misaotra hoe teteny hoe tiako pe anao Jehova hoe alleluia satria zao. Nefa vakitsika mpitsara faharoa toko fa 9 zao satria vakitsika farany teo 9 nataiza ny voany dia namely azy ny tanan'i Jehova ka nampahory azy araka izay fanlazain'i Jehova sy araka izay fantantanany ny anianany taminy azafady ka dia ory indrindra izy. 9 kanefa Jehova nanangana mpitsara izay namonjy azy tamindreo nababo azy. Alleluia. Jehova zany sady mivarotra nefa manangana mpitsara monjy sady. Ary zay mividy amin'ireo zanak'Israely ireo dia maty antoka. Efa henonareo le olona le mivarotra mividy boloky, mividy boloky ngamba izy zay. Dia mivarotra boloky anankiray le rangahy. Dia tonga avy any ny olona dia mividy an'ilay boloky miaraka amin'ilay tranony. Dia ozy izy le rangahy ahoana fomba fitaizana azy dia ozy le rangahy hoe rehefa tsy indraindray mba voay kely le kazy iny le vy fitoerany iny dia mba voay kely izy mba mivoaboaka kely eo an-tranonareo ao izy dia rehefa hariva dia ampidiro indray izy. Dia inona vidiny 100 000 ariary ohatra na dimy izy eo 100 €. Alleluia. Dia alainy le 100 € dia entin'ilay olona le vorona le boloky. Dia lasa le rangahy mody ampiriminy any amin'ny banky ny vola dia lasa izy mody any an-tranony. Dia rehefa ela kely 2 andro 3 andro herinandro voay ny varavarankely ao amin'io tranony io efa misy trano efa misy ale hazo le hazo kely fitoerana boloky ireny le azahoany boloky aina. Dia voay ny varavarankely dia tsy manidy varavarankely izy manatoro izy amin'ny alina tsy manidy varavarankely
dia voainy varavarankely dia voainy le kazy eo aminazy le misy ale hazo maniry. Dia le olona le mividy ary amin'izay nanaraka ny toroheviny, alao mba voaina kely le izy mba asiana mandehandeha kely, ka vao mivoaka le boloky ka samy eo tanàna eo ihany zareo ohatra ny tsy dia mifanalava, vao mivoaka le boloky ka misy varavarankely mivoha dia lasa izy manidina. Dia makaiza izy miverina ry amin'le hazo efa mampahazo aina azy ao amin'le rangampivarotra. Dia raha izy ireny rangahy mitondra azy ilay an-tsena mivarotra indray dia tonga indray ny client fa ohatriny ty hoe tsy mahafatifaty be ty boloky, atsiny ty boloky 100 €. Dia ahoana ny fitaizana azy, mena sakafo tsara dia voaina kely ny varavarana rehefa mba mandehandeha amin'ny trano izy. Ny azo varavarankely rehefa tsy dimy na hoela na maingana na ray andro, 3 andro, 3 andro, mety misy fotoana tapa-bolana miverina eo iny boloky iny. Aleluia, boloky io matadidiny lalina reny. Andriamanitra ravana raha mivarotra asy ianao, tsy tombo-maritra ho an'ny fahavalo ny manana anao io. Satria izao i Jehovah Andriamanitra rehefa mivarotra ny Israely dia efa manangana mpitsara sady hiaro azy, hanafaka azy amin'ilay fahavalo. Halleluia. Ory nge zany Midianina zany rehefa nanaovan'ny Gideona azy, Gideona nge mpitsara. Ory nge zany Filistina zany nanaovan'ny Samson azy. Satria Andriamanitra noho ny alahelo an'ilay zanak'Israely dia tonga izy dia manangana mpitsara sady hiaro azy. Ary izao fantatra Andriamanitra tahaka ny fampatarana an'ilay rangahy an'ilay blokiny ao an-tranony efa ao le hazo fipetrapetrahan'ilay bloky, efa ao le paoma sy le kaki tian'ilay bloky efa miandry azy eo. Le bloky koa tsy mahafoy an'ilay trano. Andriamanitra zany efa mivarotra antsika io tsy tombo-maritra ho an'izay mividy fa faty antoka. Nisy fotoana zany fiara-fanekena zany nangalarin'ny Filistina ry havana, heverina fa iny no mitondra fandresena ho an'ny Israely dia neverina fa hitondra fandresena ho azy koa raha tonga any aminy. Fa zao ry havana faty antoka ho an'ny Filistina ny fisian'ny fiara-fanekena teo aminy. Faty olona, loza, sy ny sisa. Ny mety amin'ny fiara-fanekena iny any amin'ny tanin'ny Israely any. Andray iny tsy mitondra loza fa mitondra fiadanana, mitondra fahasoavana. Niditra tao an-tranony zany atao hoe Obed-Edoma zany telo volana ny fiara-fanekena fa nitahin'ny tompo be Obed-Edoma menakavy ry havana. Dia mba ohatry zany koa tsika. Halleluia. Ny mahatsara asy ianao teo amin'Andriamanitra. Itsika reto tsy mamiratra tsika raha tsy eo amin'i Jehovah. Ny mahatonga atsika ohatry ny zao ny fiainantsika dia noho tsika amin'i Jehovah. Zaho zao tena raha iova taranja zao anao ohatra hoe anao live raha mikarapitsy ala amin'i Jehovah dia anao live momba ny ohatra hoe inona re akadaladala iteny ratsy anao zavatra eto tsy mamiratra antsony any. Tsy mahomby ihany alazain'ny olona lasa dalany fa ny mety amintsika teo amin'i Jehovah. Jehovah vao mivarotra dia efa manangana mpitsara sady izy hanafaka ny zanak'Israely. Deutéronome ange vakitsika reto karaha nge ravany ty Andriamanitra ty. Deutéronome 4:30 nge vakitsika naran'i Jesosy manao hoe ataon'ireny ahoana no fanenjika ny arivo ary ataon'ireo lahy ahoana no fampandositra ny ray alina raha tsy ny vatolampony nefa nivarotra azy ary Jehovah nefa nanolotra azy. Andikan'izany dia zao tsy afaka ny hanenjika arivo ny anankiray ary tsy afaka hanenjika 2 alina, tsy afaka hampandositra 2 alina ny anankiroa rehefa namita ny Jehovah. Rehefa eo an-tanan'i Jehovah zany ny olona ray dia ny anankiray afaka manenjika arivo ary ny roa lahy afaka mampandositra 2 alina. Zany noherin'ny olona tsy namita ny Jehovah ny tehiriziny eo aminy. Ny olona ao amin'Andriamanitra tafian'Andriamanitra ny heriny
ny anankiray afaka manenjika rivo ary ny anankiroa afaka mampandositra ray alina. Fa zao tsy afaka manao an'izany intsony reo raha efa natolotra na efa namidy. Hozy ny tena hoe raha tsy ny vato lampony nefa nivarotra azy ary Jehova nefa nanolotra azy. Iza ny vato lampony? Izy Jehova ny vato lampontsika. Andiny farika amin'ny telopolo fa tsy mba mitovy ny vato lampontsika sy ny vato lampony reny na dia izy fahavalontsika aza itsara. Samy manana ny vato lampony ny olona. Reo sampy reo koa mba vato lampy ary fa ny vato lampontsika mbola hafa. Jehovah-Andriamanitra ny vato lampontsika mbola hafa. Zany Jehovah-Andriamanitra vato lampy tena tsy mihetsika izany. Salama faefatra amby efapolo. Halleloia. Salama faefatra amby efapolo andininy fa roa amby folo efa kitsika. Mivarotra ny olonao tsy vola tsy hareny ianao ka tsy mahazo tombony amin'ny vidiny. Jehova rery rehefa mivarotra dia tsy mahazo tombony. Averiko, mivarotra ny olonao tsy vola tsy hareny ianao ka tsy mahazo tombony amin'ny vidiny. Tsy tombom-barotra ho an'Andriamanitra ry havana zany mivarotra anao zany. Deutéronomia firy izy teo 32 30 31. Deutéronomia toko faharoa amby telopolo andininy fa telopolo sy firaika amby telopolo. Teo zao ndray tsika fa salama faefatra amby efapolo andininy faharoa amby folo. Mivarotra ny olonao tsy vola tsy hareny ianao ka tsy mahazo tombony amin'ny vidiny. Jehova rehefa mivarotra azy ianao io manao tsy mety tsika. Jehova rehefa mivarotra atsika ao rery ihany no misy zany hoe mivarotra tsy mahazo tombony amin'ny vidiny. Satria dia tsara fantatrao fa tsy fifaliana ho an'Andriamanitra ny mahita anao miala. Ary tsy fifaliana ho an'Andriamanitra ny miala tsy hiaro anao zany intsony. Tsy natsindry ny fanahiny izy izay hita amin'ny fahantrany nahita ny zanak'Israely ory indrindra, mahantra indrindra. Tsy fifaliana ho an'Andriamanitra ny mahita anao mahantra. Tsy fifaliana ho an'Andriamanitra ny mahita antsika ory. Fa izy tsy maintsy manitsy atsika. Alleluia. Zao kely soramany tamin'ny salama faefatra amby efapolo teo fivavaky ny Israely no saika resy-pahavalo nefa tsy nahafoy an'Andriamanitra. Io ilay boloky miverina. Io fivavaky ny Israely rehefa saika azo fahavalo izy nefa tsy nahafoy an'Andriamanitra. Ny mahatonga anao tsy azo ny fahavalo dia anao tsy mahafoy an'Andriamanitra. Mety ny mivily akavia kely ianao teo. Afaka hiteny aminao androany. Olombelona tsika. Tsisy izay tsy solafaka. Fa ny tena erreur ngeza indrindra aza atao dia zao. Aza mahafoy an'Andriamanitra ianao. Tsisy nanao marina na dia iray aza. Fa ny olona miverina amin'Andriamanitra ny olona atao hitafitariavana manaraka. Amen. Tsy te hivarotra anao Andriamanitra. Ary miala neniny izy andro aman'alina. Na isika mieritreritra Andriamanitra io zany miandry kely toana na mihitsy vao manao zavatra kely dia atao diso zany. Ny tena marina miala nenina ela be mihitsy Jehovah-Andriamanitra. Miaro anao. Hozy ny ten'Andriamanitra nenitsika tamin'ny voalohan'ny taona. Ary Andriamanitra hiaro anao amin'ny ratsy rehetra. Isan'andro Jehova miaro atsika amin'ny ratsy rehetra. Irahany dao ny fanahy rehetra ao an-danitra ao hiaro anao amin'ny ratsy rehetra. Io ianao fa mitady anao fa dia misy zavatra mitranga miaro anao amin'izany satria tsy tian'Andriamanitra ny varotra anao. Fa vao mafana ny teneniko anao androany, aza raroty ny teny ity. Tsy fon'Andriamanitra ny varotra anao. Tsy fifaliana ho an'Andriamanitra ny mahita anao ory sy mahantra zany. Isaia faharoa amby dimampolo marina ko azy. Isaia faharoa amby dimampolo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina. Izao no lazain'i Jehova. Tsy vola tsy harena no nivarotana anao. Ka tsy vola tsy harena koa no hanavotana anao. Fa izao no lazain'i Jehova Tompo. Tany Egipta ny dinany loko tamin'ny voalohany fa ivahiny tany ary ny Asiriana koa nampahory azy tsy ahoa-tsy-ahoana. Ary ankehitriny inona ny ataoko eto Jehova fa mbaboana tsy ahoa-tsy-ahoana ny oloko? Ny mpanapaka azy dia manakory hoy Jehova. Ary mandrakariva dia mahavoana mandritry ny andro ny anarako. Ko raha ny oloko dia halala ny anarako eny amin'izany andro zany dia fantapazano miteny hoe inty aho. Amin'ny fotoantsika midin'i Jehova, zany mahatonga ny Jehova tsy mahita tombony. Amin'ny fotoantsika midin'i Jehova dia eo amin'ny fahavalo, dia akorain'ny fahavalo, dia Jehova ny afa-baraka. Izao no mba zanak'Andriamanitra. Nefa tsy avy amin'ny Jehova angelisy fa avy amintsika. Fa rehefa tonga amin'izay fotoana izay toy Jehova tsy mety amiko izao.
amin'ny vonina ianarako babona tsaontsaona ny oloko tsy rariny kosa zao tsy voka mahita rehefa tsika hoe ampahorin'ny mpavalo mahita hoe tsy rariny na dia mitsika aza natonga an'izany aiza ianao ny ahita Andriamanitra ohatr'izany antanio kely ny tenanao aiza ianao nahita Andriamanitra ohatran'izany Andriamanitra teneniko anao zany tsy mahita tsika zany mahatonga atsika halleloia zany mahatonga atsika mbola iverina aminy tadile bloky teo ao amin'Andriamanitra ihany ny ahitanao halleloia ny mahasoa sy ny tsara indrindra dia aza miezaka miala aminy fa veritsika raha miala amin'Andriamanitra ary tena sarotra ny miverina amin'Andriamanitra hotahiny tompany zasy ianao za mahatoko sy mifavarenao ny afatra tianao Jesosy anjaranao zao no mihaino mizara fahatsapana inona no voarainao teo inona no azonao ambara inona no azonao inona nakasika anao radio akiradio afaka miantsona amin'ny messenger ianao na vaovao ianao na efa teo dia miantsona amin'ny messenger dia mizara anatin'ny fehezanteny fohy fehezanteny vitsivitsy hoe inona tamin'izay point zay mba nakasika anao dia afaka zarainao mba hoenao ny hafa zany sika izara fahatsapana izy ary ny antso voalohany hiditra antso voalohany amin'ity androany ity rehefa aorianao tahin'ny tompontsika dia zao nataontsika amentsika kado mihitsy reto olona mizara fahatsapana zay matetika mizara isainantsika zany anatin'ny ray volana efa tahiny tompontsika zay tena anatin'ny ray volana matetika nizara fahatsapana zay dia andefasan'ny akiradio kado eto ambavaka fambolo tanteraka izany ray androany araka aniran'ny TDL andao atsika ampandroso any ranavavitsika marina tiana inona ary no azonao lazaina inona ny azonao ambala marina tiana anao ny fitenenana no makasitraka pasitera ny tena marikana andrany ny hoe ny tenin'ny ravavy Monika hoe ny mahatra indrindra dia ny tsy manana Jehova dia mbola mitohy ihany koa moa io izany hoe tao fanazavan'ny pasitera teo hoe ny fiandohan'ny fampitehana dia ny tanan'i Jehova tanan'Andriamanitra miala amintsika iny no mampiditra ny fahavalo amin'ny fiainantsika dia lasa resitsika dia ny mahantra izany tsy hoe amin'ny resaka vola fa ihany fa amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fisainana amin'ny fomba fatao amin'ny harena sy ny sisa dia nanamarika ana faharoa hoe ny fatiantoka izany ho an'ny fahavalo ny fahalavoantsika eny an-tanany zareo dia androany hariva izantsika tokony tena hoe manao ohatry ny karazana hoe déclaration d'amour amin'Andriamanitra noho ny izay zavatra dia ny fatelo farany ny mahatafita atsika dia satria tsika tsy mahafoy an'Andriamanitra dia mankasitraka anareo mianadafa manome ny toriteny androany Andriamanitra hitata eny tompo daholo alleloia mankasitraka indrindranao marina ty anaty anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay ndry Andriamanitra manaiky pasaodany maro fitianao dia tombositra sy fahasoavana foana hatrany dia mahiriza foana amin'ny asan'ny tompo halleloia ampiditra olona hafa manaraka indray atsika izara fahatsapana dia raha efa tafiditra indray ary andaso aloha ary raha efa tafiditra indray ary ranabavy Ingrid Rodriguez andao metsika azy fitenenana Ingrid Rodriguez anao ny fitenenana ina nakasika anao makasitraka indrindra pasitera ndamy fitenenana dia makasitraka nareo mianadahy tamin'ny ten'Andriamanitra nampahery be mihitsy ny zavatra tena nakasika ana dia hoe ny zavatra tsara dia tsy omena maimam-poana tsy azo maimam-poana dia Jehovah Andriamanitra raha nivarotra ny zanak'Israely dia noho ireo ilay andriaman-kafa izay notompony dia avy eo nefa rehefa fotsiny narindry zareo dia nahatonga n'Andriamanitra tena hoe nangoraka tsy nahatrindry ny fanahiny dia faharoa ilay hoe Andriamanitra koa tsy manery itsika izany izy na hivavaka tsika na tsy hivavaka fa nefany raha vao miala eo amin'ny tanan'Andriamanitra ny fiainantsika dia tonga tsika dia ilay ory sy manitra indrindra nefany tsy sitrak'Andriamanitra nahatonga tsika an'izany dia faharoa ilay hoe ny olona izay raha mivarotra antsika Andriamanitra dia ny olona izay mividy antsika tsy mahazo tombony fa Andriamanitra
Andriamanitra nefa ny navarotra antsika dia efa tonga koa izy nefa dia efa manomana mpamonjy, manomana mpitsara. Dia ny tena farany hoe tsy fon'Andriamanitra ny varotra antsika fa tsy sitrany ampahory sy ampahatra antsika. Dia mila zany tsika tena hoe aminazy irery ihany ny fiainantsika, tsy misy ankoatran'ny eo amin'Andriamanitra tokana irery ihany. Dia ao amin'Andriamanitra ihany no ahitana ny mahasoa sy ny tsara indrindra. Izay ny tena nakasika pastera dia mankasitraka indrindra tahin Jesosy. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao Ranavavy Rodriguez man'Andriamanitra ny voninahitra Jesosy amaly fitianao dia mitomositra sy fahasoavana foana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo Ranavavy Rodriguez. Tasika bitra olona fa manaraka indray izy indray ary no ao manaraka ao dia laso raisina sary Alleluia. Rehefa ao ary rahalahy tojo ndao tena mitsika azy ny fitenenana fa tsy ampandrasitsika elatsony izy. Rahalahy tojo anao ny fitenenana. Efa ao tsara mihitsy izy kakagadoa manaraka kazotozoto tsara amin'izay. Alleluia. Dia tahin-Jesosy tsika rehetra sara betsaka pastera na amin'ny fitenenana. Ny aloha ny tena namarika anazy faraparany telo hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra zany rehefa fihinan'Andriamanitra omban'Andriamanitra dia na dia olona ray azy dia manenjika rivo. Alleluia. Dia olona roa dia manenjika ray alina, manenjika fahavalo ray alina. Tena ngeza zany tena isaorana an'Andriamanitra. Dia nakasiana faharoa le hoe atsika sarobidy eo anasehan'Andriamanitra dia mety latsa ihany koa. Dia tsika koa ny raisy no vadiny mihitsy dia rehefa manompo samy zany manompo andriamanin-kafa sy dia efa mitsangatsanga satria miaraka amin'ny andriamanin-kafa fa tsy miaraka aminy nefa tsika mba efa ny raisy no vadiny dia ndre nakasika kely. Dia le hoe fantatr'Andriamanitra tsika ohatran'le bloky teo dia miverina ihany, miverina dia fantatr'Andriamanitra ny fomba hamerenana antsika. Dia mahafinaritra hoe otsa ny fon'Andriamanitra nitaraina kely ny zanak'Israely na dia efa nananitra ny ety ary nandatra misy loha Andriamanitra satria na alahelo kosa izy na mitaraina ny Andriamanitra reo izy amin'ny andro fahantrana. Avy eo zany kely tsy hita hoe ty inona tsy nahita famonjena tanan'ny andriamanin-kafa dia narina amin'izay sapy tsy nahavonjy reto aloha isorona amin'izay fa aiza Jehova ihany mamonjy. Alleluia. Dia nahakasika kely hoe otsa ny fon'Andriamanitra tena tiantsika loatra Andriamanitra dia nanangana izy famonjena, nangana mpitsara izy namonjy izy. Dia tena mahafinaritra sy hoe tena tsy mahafoy antsika Andriamanitra. Alleluia. Tsara rotina akory fa fahatsapany mahafinaritra rehefa fahatsapany tena tiantsika Andriamanitra dia tsy mahafoy antsika. Tahin Jesosy daholo. Alleluia. Mankasitraka indrindranao rahalahy tojo anatin'izay fizarana mamy be izay nentinao izay. Andriamanitra manankiram-pahasoavana ary amaly fitianao mitongositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Zay no zara fahatsapana dia misaotra anareo ary dia Andriamanitra ny amaly fity antsika tsirairay avy. Ndao ataontsika ity raha mahafinaritra be ity. Ohatriny aty tsika zao dia hivavaka. Ohatriny aty tsika to dia hivavaka dia hamarana ny fotoana hivavaka ho an'ny firenena. Halleluia. Mila finaritra daholo ary tsika rehetra. Misaotra anareo zara fahatsapana. Jesosy amaly fity ny tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay ny zara fahatsapana teo dia mankasitraka indrindra anareo rehetrarehetra. Ampitiavana be ny loaka ny tiritianareo hoe hitoetra eo anilanao no faniriko izao fa raha tsy eo antsika dia tsy mety ny fiainantsika. Io finaritra daholo tahin Jesosy.
Tumpunya warna tua Amiri mafiana Yana ulai bersembaca Yana ulai penatia Tumpo Yana ulai tukani fiainaku Yana tiba mafuya Tuki fuku vitarainaku Ewani lana tupo Eulumazara Yana ulitukani viainaku Yana tiba mafuya Tuki fuku vitarainaku Ewani lana tupo Eulumazara Jiwani Nufani rikuiza Tuponya wana tua Maliri mafiana Yana ulai bersembaca Yana ulai penatia Tumpo Yana ulai tukani fiainaku Yana tiba mafuya Tuki fuku vitarainaku Ewani lana tupo Eulumazara Yana ulitukani fiainaku Yana tiba mafuya Tuki fuku vitarainaku Ewani lana tupo Eulumazara Yana ulitukani fiainaku Yana tiba mafuya Tuki fuku vitarainaku Ewani lana tupo Eulumazara Yana ulitukani fiainaku Yana tiba mafuya Tuki fuku vitarainaku Ewani lana tupo Eulumazara
Alléluia. Misaotra Jesosy malalany amin'ny fotoanandroany izay mbola nomenao anay indray. Misaotra Jesosy satria no fahasoavanao rery Jesosy no mbola mahatoy izao anay. Dederaina mandrakizay ny anaranao. Ankalazainay ny anaranao Jesosy satria mbola nitany fiainana indray ianao mbola nahatotosa soamatsara indray ianao an'izao fandarana izao ary tsy tapaka ny fandarana. Misaotra indrindra Jesosy malalany satria hery avy aminao zany ary raha tsy teto ny asa dia tsy tanteraka izao fandarana izao. No fahasoavanao nefa Jesosy dia tafita ny hafatra ary ihany koa tena hoe voapita ny hafatra rehetrarehetra ary matoky sy mino Jesosy fa zany teny izay nitoriana teto zany dia tena hoe amoa avy zato eny ary tsy manam-pahataperana ne Jesosy any anatin'ny fony tsirairay avy. Ekany izay tonga rehetrarehetra eto mba tena hoe ny fony tsirairay avy reto dia ho tany lonaka na nirinja ny teninao zany. Androany Jesosy malala, aza velanao mihitsy zany teny zany ho voatsaingo ny vorona-pihaza Jesosy malala. Ahoaka tena hoe tsy ala ty anatinay ary apatsahanay mandrakariva fa tsy mahatsara anay miala eo aminao, tsy mahatsara anay miala eo an-tananao ary isanandro dia hikatsaka an'izany mba tsy misy na dia ray aminay reto ary ho amidinao amin'ny fahavalo fa hitoetra ho zanaka mpakato, ho zanaka tiana sady tianao dia hitoetra lalandava amin'ny fanatrianao. Misaotra Jesosy malala, betsaka ny tiako ambara be ny tiako angatahana na dia ho amin'izay rehetra tonga teto androany fotsiny aza Jesosy ka angataka ho antsirairay avy izay tonga teto ao ianao ane amaly fity azy ireo jereo izay mety mahatery azy ireo Jesosy mety misy olona marary tonga eto androany, mety misy olona tena natorana mafy tonga eto androany, mety misy olona tena tsy manan-kohanina mety anaty fahasahiranana Jesosy mety misy olona voafatotra inge Jesosy sy mahita an'izao fandarana eto zao androany ianao ane tena hoe amaly fity azy ireo mihoatra lavitra anao izay manetitra eretiny arak'izay irinona ny fony ho voninahitry ny anaranao zany. Dia vory sy ny satana fa hatraminanao tsy afaka hikasika, tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray aza tao anatin'izany toriteny androany zany. Voninahitra n'Andriamanitra rery ihany Alleluia, amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ndao fandrotsika nambavitsika hitody hivavaka ho an'ny amin'ny firenena. Zokitody anao ny fitenenana. Makatsitraka pastera amin'ny fitenenana. Ndao hivavaka raha isika menakavy. Jehova malalo, sotranao izahay. Tianay tokoa ianao Jehova. Tao ambanin'ny elatrao izahay ka tsy hiala izahay ao ambanin'ny elatrao. Tsy hiverin-dalana izahay Jehova. Tsy hanompo sampy izahay Jehova, tsy hijangajanga izahay Jehova. Eny farananao ratsy teo masonao izahay Jehova dia mamelanay. Aza mahafoy ny tananao aminay ianao Jehova fa ampitombonay ny fahamarinanay, ny fahamasinanay. Eny Jehova malala. Raha hivarotra anay ianao amin'ny Filistina Jehova dia fatiantoka ny azo an'izy ireo toy ilay tantaran'ny bloky. Hiverina aminao izahay Jehova malala satria eo ambanin'ny tananao ihany no ahitanay ny fahasoavana sy fitahiana amin'ny fiainanay. Jehova malalo, anangano tsara monjy anay foana izahay isan'andro. Eny mangataka aminao koa amin'ny firenena io Madagasikara.
tsara Jehova malala efa hitanao hitanay ny zavatra miseho amin'ny firenenay. Mangataka izahay mba ho kasihanao tanteraka amin'ny firenenay satria aminao io firenena io Jehova malala. Ny malagasy rehetra koa Jehova eran'izao tontolo izao kasihonao tsiraray avy ka tsy hiala ary koa ampitombo ny fahamarinana sy ny fahamasinana ao aminao. Hiala koa amin'ny fanompontsampy, hiala koa amin'ny fandosirana ny anaranao Jehova. Jehova malala, amin'ny anaranao no angatanay izany vavaka izany voninahitra ny ho averinay ho anao irery ihany Jehova malala. Tianay ianao ary ianao koa tianay. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka Andriamanitra raha mba vitody noelinina atao anatin'izay vavaka mampirenetinao zay. Andriamanitra mankim-pasoana amaly fitianao. Amaly fitiany koa ny razana Monika. Amaly fitiany koa ny Rambavy Sandola sy razana Monika. Sy nareo rehetra ny zara-pahatsapana ary ianareo izay nanao commentaire rehetra teto koa sy nareo tonga niaraka taminay teto. Dia Jesosy any amaly fitia antsika tsirairay avy. Dia fahasoavany anenika ny fiainanareo izay togatrano isam-batan'olona. Tapitra ny fandarantsika raha tsy mbola tonga any amin'ny raolanda Jesosy ka tahiny tompo velana soamantsaritsika dia hoentintsika raha pitso tahak'izao manomboka roalohantsika raha pitso satria misy fandarina misy andata miaraka amin'ny mampiona zay vao fandarina andramoka izao fandarina vavaka fibenana. Ka tahiny tompo daholo dia raha pitso miona tafandriamandry aki-radio.point radio1 aki-radio.point radio1 fanao nonja peo aki-radio misy tolotezaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina. Tahiny Jesosy daholo. Amen.